Iverenantsika kosa raha ny tetikasa fanampiana ireo sahirana sy ny fiainana sosialy izay kojakoja fanamboarana trano toy ny simenitra, loko, hazo fasika sy vatokely mitety bidy hatrany amin'ny fito tapitrisa ariary no nanohanan'ny Airtel Madagasikara ny fanavaozana ny efitrano fianarana eny amin'ny EPP Ilanvato ampasika ny mpianatry ny Insika eo kilasy fahatelo amin'ny andiany fahatelopolo moa no tompon'ny tetikasa ary ny Airtel kosa no namatsy arabola. Kojakoja fanamboarana trano toy ny simenitra, loko, hazo fasika sy vatokely mitety bidy hatrany amin'ny fito tapitrisa ariary no nanohana ny Airtel Madagasikara ny fanavaozana ny efitrano fianarana eny amin'ny EPP Ilanvato ampasika. Ny mpianatry ny Insika eo kilasy fahatelo amin'ny andiany fahatelopolo no tompon'ny tetikasa ary ny Airtel kosa no mamatsy vola. Nisafidy manokana izay mpianatry ny Insika ny anavoatra ny EPP Ilanvato satria EPP anisan'ny manitra indrindra eto Antananarivo ny EPP Ilanvato nefa ny ahitana ny voka-panadinana tsara indrindra koa rehefa ny vahiny mitsidika an-trano izay dia hitanay fa tena ratsy tokoa ny rafitrasa rehetra ato anatiny dia nanapa-kevitra izay ny ara-asa araka amin'ny Airtel hanao ny réhabilitation tanteraka. Mifanandrify indrindra amin'ny tanjon'ny Airtel amin'ny asa sosialy sahany moa ny tetikasan'ireto mpianatry ny Insika ireto koa izay no nahatonga azy ireo hanampy sy hiara-miasa amin'izao fanavaozana ny efitrano fianarana izao. Ny anjara brikinay misy lafiny anankiroa le izy voalohany indrindra aloha ny fanampiana ny ireo ankizy tokony tetikasa ny mpianatry Insika eo zany izay nanana an'ilay tetikasa mahafinaritra hoe hanampy an'ity sekoly ity. Ny anjara brikinay dia ny fanohanana an'izy ireo satria manana tetikasa sosialy tena mahafinaritra sy azo atao hoe avolenta raha ohatra ka amin'ny lafiny mampianatra azy ireo. Faharoa manarakaraka an'izay ny fahitanay ny sekoly ihany koa izay tena mampalahelo misotro-drafitra azy dia fanampiana an'ireo sekoly ireo satria ao anatin'ny vision ny Airtel zany ny hoe manampy ny eo amin'ny fampianarana ny zaza malagasy. Haritra iray volana eo ny asa fanavaozana ireo efitrano fianarana. Misy mpianatra 710 eto amin'ny EPP Ilanvato ampasika ary mpampianatra 570. Tsara ny voka-panadinana farany teo i Ramatota Leny sekoly izay nahatratra 820 isan-jato ny tahapahafahana CEPE.